ahoana marina? Mbola te noho ny azo raisina fa tsy mitombona ve ny HCC? Tsapatanteraka ankehitriny fa raha tiana ny isian'ny fifidianana madio tsy misy osoka ary ekendrehetra dia ny fanomanana ny lisym-pifidianana miainga eny amin'ny fokotany kahatra eny amin'ny seni, ny visin'ny seni tena maleo teny ary tsy mitongilana amin'ny mpitondra, ny fijorony HCC ho tena mpitsara tsy miangatra, tsy manao politika, tsy voabaiko ny mpitondra ary tsy voavidim-bola no ilaina. Manampy ireo dia tsy fampiasana ireo rafim-panjakana eny anivon'ny faritra, distrika ary ny komina manerana ny nosy. Raha tsy feno ireo fepetra ireo dia atahorana ny sy ny korontana aorian'ny fifidianana satria fifidianana feno osoka no hitranga. Izany anefa dia tsy ho tombotsoa ny firenena mihitsy. Miainga any amin'ny fokotany ny fanamboarana ny lisym-pifidianana. Izao anefa efa mandesa ady ny fanoloana ireo lehibe pokotany izay everina fa afaka manao ny asa maloto amin'ny fifidianana ho an'ny mpitondra. Ireo ben'ny tanàna ireo ihany koa efa nisy fiampivoriana nataon'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta azy ireo, isan'izany tao amin'ny faritra Vakinankaratra. Ireo ben'ny tanàna ireo no akaiky ny fokotany any amin'ny faritra rehetra any, ka ireo no anara-maso izay fanaovana lisym-pifidianana izany. Azo lazaina avy hatrany fa dia izy tokoa ny filalaovana izany lisym-pifidianana izany, ary mety tsy ho tafiditra ao mihitsy ireo olona izay mety ho fantatr'izy ireo fa tsy hifidy ny kandidam-panjakana. Moramora ho azy ireo moa avy eo ny mikirakira izany satria ny lehiben'ny distrika dia eo ambanin'ny fiadidiany ministerany aditany ka azo omena baiko midina satria mpiasa-panjakana. Ny tiana olazaina dia raha mbola mampiasa an'ireo lehiben'ny distrika na ny prefet ireo ny seni izay tsy ahivina fa ratsa mangaika ny seni dia tsy misy mihitsy ny fahaleovantena ny seni sy ny fikarakarana ny fifidianana madio. Efa impiry ireo olobe teto amin'ny firenena, indrindra fa ireo mpanao politika no mitaky ny fifampiresahana mialohan'ny fifidianana, saingy izy ireo hono ny loha izao no mitondra. Ekena fa izy ireo tokoa izao no mitondra ny firenena, saingy nitondra ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka tany akady, nitondra ny fiainam-bahoaka tany anatin'ny krizy lalina, ary nitondra ny fiainam-bahoaka ifamono sy ifandripaka tahaka ilay raharaniseho atao ikongo sy ankazo be ireny. Landrora ny FFKM milaza sy miteny fa tena ilaina ny fampiresahana, saingy tonga amin'ny fitenin-jatovo hoe misy miaino. Ekena fa manana ny raharaha tokantrano ny firenentsika, saingy hatreto na ireo olobe na ray aman-dreny ampanahy ireo aza no miteny izao fitondrana izao tsy enoiny. Ireo mpitondra ny fandimby rehetra teto amin'ny firenena dia nametraka ireo efatra am'rahalahy ao amin'ny FFKM ireo ho ray aman-dreny be teto amin'ny firenena, saingy tsy mba toy izany ity fitondrana ity fa zaza tsy miaino anadray aman-dreny mihitsy. Manana ny fomba fijeriny amin'ny mahasoa ty firenena ity ireo ray aman-dreny ireo, ary matoy ireo no miteny dia matsikatra sy mahita fa misy zavatra tokony ho amboarina eto. Voatsy elakory mantsy izay no nanamafy indray izy ireo fa ilaina ny fampiresahana ho an'ny sampanao politika manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena, saingy mijirijiry ny fanjakana Rajoelina fa mety izao fomba hitantanany ny fiainam-bahoaka izao. Ny mpanohitra sy ny firaisamonim-pirenena maro eto amin'ny firenena samy efa nanamafy sy ny laza fa tsy maintsy ilosoan'ny fikoanando nasionaly. Hoy mantsy ny fanazavana izay nataon'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara hoe heverinay fa tsy azo atao velively ny miroso amin'ny fifidianana raha tsy milamina ireo, satria ho fifidianana hiteraka korontana sy krizy lalina mangitsokitsoka ka tsy hifankahitana indray no iseho eto. Ny mahamaika anay dia ny fanavotana sy ny fanorenana firenena aloha. Vita izay vao miroso amin'ny fifidianana ka izay ilany eo dia hajainy rehetra ary loloavina atambony-loha satria tena lanim-bahoaka ary tena hisy tokoa ny fahamarina toerany politika amin'ny rehetra. Mazava izany, ny tanjona dia mba isoroana ny olana mety hitranga aoriny ny fifidianana. Ny tena malasa saina dia izay ny mpitondra arefarefa amin'ny tany ny ady hevitra
momba ity fokoanan-doha ity. Raha ny fitakinany mba isiny ny fifidianana madio ka ho tena safidim-bahoaka marina no ataon'ireo antoko politika mitakiny io dinga nasionaly io, dia ny fiarovana ny saizan'izy ireo kosa no mamaika ny mpitondra. Ny tena mahamenatra, raha namoaka ny tatitra momba ny fiahihiny ny tsy isiny ny fifidianana madio ny vondrana Eropeanina, nilaza sy nanambara fa ilaina fampiresana mialohan'ny fifidianana, dia nipoitra avy hatrany ny HCC izay heveriny fa hoandrakina ny vahoaka kanjo niaro ny fanehoan-kevitry ny fanjakana Rajoelina fa tsy ilaina loatra izany fokoanan-doha izany. Hoy mantsy izy hoe ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao ny mbola tsy nilaza na amin'ny fomba akolaka na mivantana hoe hilatsaka, ka dia ahoana moa no ahazoana milaza sady fa hitongilana ty fitsarana avy manalam-panenina ity, indrindra fa ny filohany zay lazainy zareo fa akaiky loatra ny zany président de république aperinasy zany. dia mipetraka ny fanontaniana hoe ho azo antoka ve ny tsirotsahanyio filoham-pirenena io intsony amin'ny taona 2024. Raha ny lalàna mantsy dia ny 7 septambra taona 2024, izany hoe afaka herintaona katroka raha raisina amin'ny datiny omaly no ametra-pialana ny filoham-pirenena ankehitriny any Rajoelina raha toka mbola irotsaka hofidiana. Iandrian'izany ve izany vao andamina sy andrindra ny fifidianana mba hadio satria amin'izay vao fantatra na irotsaka na tsy ilay filoham-pirenena. Dia hoy ny solombavam-bahoaka hoe ary raha ilatsaka zany izy de toka de mazava nge zany fa ientongilana any nge zany ianareo de mazava be mihitsy zany ny tenin'ny Union Européenne. Le izy oa tsy zakely ny vahoaka malagasy fa zarepirepenareo ao anatin'le izy. Reo mpikamban'ireo de ny fitondrana daholo inge no tao anatin'ireo no ao ambalikinareo reo jereo zao ny CENI sady juge parti nge zao ny filohan'ny CENI tsarovy fa ny filohan'ny CENI nge ny vadiny ministre ny fonction publique juge parti nge zany tokony tsy nanao ny filohan'ny CENI mihitsy ny filohan'ny CENI fa ny vadinao ary ministre ao anatina gouvernement zay miaro zao fitondrana zao zany ao anatin'izay. Ka eto zany aza reprepena hoa le vahoaka malagasy ao anatin'izay. Marina mihitsy izay voalazany izay. Efa io HCC sy ny CENI io ihany no fototry ny olana tamin'ny fifidianana farany teo ka nisy ny doublon antapitrisany, dia mbola io ihany koa fa mamoaka mampiseho ny azy ny HCC ankehitriny. Na izany na tsy izany dia efa mazava fa tsy azo antoka io HCC sy ny CENI ankehitriny io, indrindra fa raha toka mbola kandida ny filoham-pirenena ankehitriny io. Azo antoka tanteraka fa raha doublon no nisy tamin'ny taona 2024 iny dia ho quadruplon no isy amin'ny taona 2024. Hoy hatrany mantsy ny fanazavana hoe amin'izao fotoana zao tompoko de ny kara-panondro raha misy olona anankiray hoe rakoto maka sary izy de alainareo sary zany anaonaovana an'le kara-panondro mba ho fanavoazana ny lista électorale de asaina amin'ny solo-akanjo le olona de miova akanjo ny 5 olona infolo de mimena vola vao miova akanjo anankiray de mena 10,000 de mena 2 vola le olona ao anatin'le izy. De le olona iny zany le olona 5 aminy zany de anaovanareo kara-panondro hafa zany le olona iny ao anatin'le izy anamboaranareo lista misy zany eto atany Vrevora de efa misy zany, any 5e arrondissement zao de efa misy, any amin'ny district hafa de efa misy anaovanareo an'izay. Efa fantatra nge le zavatra ho ataonareo marina mihitsy izay voalazany izay. Io aza moa tsy tahotra tsy enatra intsony ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fitondrana manolo sy manendry ny lehibe ipokotany. Mbola vaofanomanana fotsiny dia efa mitrangany tsy fanaran-dalàna maika ave fa ny CENI sy ny HCC izay olona no tendren'ireo mpitondra ireo avokoa. Izany no antony itakina ny fikoanan-doha-pirenena io satria any vahoaka malagasy Madagasikara fa tsy any Team Mahirery ihany na any RMDM na any TGV sy ny IRD fotsiny ihany. Ilainy ny tena fivoany safidim-bahoaka amin'ny olona tena tiany hitondra azy na iza olany eo ho an'ny vahoaka malagasy. Saingy izany indrindra nefa no tsy mety amin'izao fitondrana Rajoelina izao. Tsy ilaina loatra ny fikoanan-doha-pirenena satria tsy misy krizy eto. Izany fanazavana izany dia midika mazava fa landrora fotsiny nareo ry vondrona Eropeanina mpamatsy vola mahazatra anay.
landrory ianareo ray aman-dreny am-pana FFKM, landrory ianareo ry CFM, ary landrory ianareo ry mpanohitra sy ny vahoaka malagasy. Fa izahay zao no mitondra eto, ka izay tiana atao no atao. Raha olona iray moa no miteny, inona ny olany? Fa ny tena mampalahelo dia ireo efa voatanisa teo ireo dia efa samy laza sy ny teny avokoa fa ilaina ny fikonan-dom-pirenena. Dia mbola ny sezanareo mpitondra ihany ve no mamaika sy manahirana ny sainareo? Dia tsy tahotra tsenatra inga filohan'ny HCC ny laza fa mamboly korontana amin'ny saim-bahoaka ny fanambarany ny vondrana Europeana. Ny zava-misy eo amin'ny mpikambany HCC anefa, misy ny mpikambana manana fifandraisana ao amin'ny governemanta. Raha toka ho an'ny seny kosa dia ny filohan'ny repoblika manendry olona iray, ny senatera mifidy olona iray, ny HCC mifidy olona iray, ny fitsarana ambony mifidy olona iray, ny olavitry ny avoka mifidy olona iray, ny olavitry ny mpanao gazety mifidy olona iray, ny fiarahamonim-pirenena mifidy olona roa. Hitantsika mazava amin'ireo mpikambana fa olon'ny fitondrana avokoa no mipetraka ao amin'ny seny. Raha dinina tokoa zany dia tetika sy kajikajy politika ny mpitondra mba ahafahana miaro ny sezany dia atao aloha izay fomba rehetra ahafahana fe ny rafitra rehetra mpikirakira ny fifidianana. Natomboka izy ireo teo amin'ny HCC izany ary vitany satria azy daholo ireo mpikambana rehetra ao amin'ny HCC. Dia io fa nitohy tamin'ny fanendrena ny mpikambany seny. Ankehitriny any amin'ny lehibe bokotany. Ankehitriny dia lazaina fa mpanakorotana ny vondrana Europeana raha mitaky ny fikonan-doha. Izany ve dia ampisy fifidianana madio? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?